Miarahaba anareo amin'ny anaran'ny tompontsika riavana, manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha fitinina ny afatra androany Pentecoste 2021 dia azo fitinina tahaka izao hoe fantatrao ve nahoana ny fanahy masina no tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Fantatrao ve maninona ny fanahy masina tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Zay ny afatra androandry havanao. Ny tompo hitany teny zay orenesintsika ka ampitombo ny fahalalantsika ny fanahy masina, ka izy andresy lahatra antsika tena hoe misaotra azitsika fa tena hoe nahatsara antsika ny nandaozan'i Jesosy antsika ry havanao. Raha valiana le fanontaniana hoe fantatrao ve hoe nahoana ny fanahy masina tsy miasa azafady, nahoana ny fanahy masina tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Tsy miasa ao amin'ny fiainanao izy satria tsy fantatrao izy, ary tsy hainao rery tsy mahafantatra azy. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia hoe Andriamanitra telo zay ray. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ary io fanahy masina io voalohany indrindra dia Andriamanitra. Faharoa araka fitenin'ny théologienne hoe personne io, personne fahatelo ao amin'ny Trinité. Andriamanitra personne fahatelo. Ary io personne fahatelo io dia hoe personne ny rany Jesosy Kristy. Zay le fahamarinana tiana zaraina aminao eto am-piandohana. Fataro fa personne ny ran'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanahy masina, personne. Raha tsy tandremanao zany fampianarana zany dia mety ho diso hevitra ianao, ary satria diso hevitra dia hanjavozavo aminao zany atao hoe fanahy masina izany. Dia ho diso hevitra ianao satria tsy ho azonao le tenin' Jesosy hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Le hery io zany dia heverinao hoe karazana énergie, tsy riavanao, tsy énergie, tsy angovo ohatran'ny hoe électricité akory fanahy masina, fa
persona ny fanahy masina, persona Andriamanitra raintsika, persona Jesosy Kristy tombontsika, persona ny fanahy masina. Zany no ambaranao amin'izao ny Pentecoste zao. C'est une personne. C'est une personne. Ary tena hoe personne tovolenta amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ary nandao antsika Jesosy ry havana ka naneraka amin'ny fanahy masina. Satria maninona? Hitombontsika amin'ny fahalalana ny Jesosy. Zany ny antony, zay ny hevitry ny Pentecoste. Hitombontsika amin'ny fahalalana ny Jesosy. Hitombontsika amin'ny fiombonam-po, fiombonam-panahy amin'ny Jesosy. Zany ny atao hoe Pentecoste. Zany na ny rahany any persona fahatelo ao amin'ny Trinité io ry havanao. Zany na tonga avy amin'ny fanahy masina. Fataro personne io. Zany aloha ny voalohany dia voalohany indrindra no dikan'ny Pentecoste. Pentecoste niseho tamin'ny lelafo mipetraka amin'ny olona tsirairay, fanahy masina. Ok. Tamin'ny andron'ny Pentecoste ny teny tamin'ny fiteny zay tsy hainy ny olombelona. Eny e, zany Pentecoste zany. Zany Pentecoste zany. Fa ny Pentecoste taloha dia fahatserovana ny tanan'i Jesosy ny teniny hoe andeha ary dia ho alefako aminareo. Fanahy masina. Zany aloha Pentecoste. Pentecoste tsy hoe fen'ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Possible zany. Zary havanao. Mahafantatra mpanompon'Andriamanitra tsy manam-paharoa. Tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra tamin'ny andron'ny fanompony. Donc tsy critère-ny hoe fananana na fahafenon'ny fanahy masina fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Ary mbola tena hoe ararotoko fampianaran-diso ny filazana hoe rehefa fen'ny fanahy masina ianao, araky nitatsika ao amin'ny secte ry havana, niainga tany Canada io, tany Toronto tany, fa tena hoe mielipatra no Afrika, mametra tanana le mpitondra fivavahana dia ny famitsirapaka amin'ny tany makany rina le olona hoe iasan'ny fanahy masina. Asan'ny demony zany, ary asan'ny occultisme reny. Manomboka mijery, efa mijery reny ianao ao amin'ny YouTube. Na hoe ametrahan'le mpitondra fivavahana tanana le mpivavaka dia mitsirara amin'ny tany eo, dia miolakolaka ohatran'ny kankana, ohatran'ny biby lava. Asan'ny demony zany. Fa fanahy masina dia personne, ny rahan'Andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ananantsika fifandraisana aminy. Zay inotsika azy. Mampatsiahanao ary havana fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny andro zay nitsanganany tamin'ny maty iny, rehefa niona tamin'ny mpianany, mbola nisalasala, nanana doute ny mpianany. Na dia efa nitsangana tamin'ny maty azy izy, nanana doute mpianany. Fa rehefa tonga amin'ny fanahy masina, tonga io persona io, zay izy vao tena hoe feno fasahina tory an' Jesosy maty ary nitsangana tamin'ny maty.
tsy maninona raha ajanonao eto ny fiainonan'ity toriteny ity. Raha tsaronao hoe Jesosy de personne, iraky Jesosy Kristy, iraky Jesosy Kristy ampifandray anao marina amin'ny ray sy ny zanaka. Ndao ara jerentsika hoe inona ny ataon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teksta voalohany amin'ny perikiopantsika amin'ny Ezekiela 4:3 ny andininy 9:20. Malaza loatra ity rehefa tsy njeritsika isotro fitiavan'ity. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary isoroko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fonofo ianareo. Famarinana voalohany, irahan'i Jesosy ny fanahy masina, tonga ny fanahy masina dia ovainy, ovaovao fanahinao, ovainy fanahy masina io irak'Andriamanitra sy Jesosy io, ovainy vaovao fanahinao. Tsy ny herinao, tsy ny fahaizanao tenin'Andriamanitra, tsy ny ezaka ataonao manova ny fanahinao vaovao, fa ny fanahy masina izay irahan'i Jesosy ry havana. Ary zany ny tsesan'ny fanahy masina aminao. Tsy fantatro izy hoe personne, efa lazaina tao tamin'ny introduction. Faharoa, tsy miasa aminao ny fanahy masina satria tsy fantatro hoe irahan'i Jesosy aninona azy io. Irahany hanome anao fanahy vaovao. Hoy izy ny andininy 5:20 hoe ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fonofo ianareo. Fa maninona ry havana no hoe omeko fo vaovao ianareo? Satria le fontsika olombelona, le fo voajanahary, io fo io dia fo vato io e. Raha mbola tsy novain'ny fanahy masina, ninona fahaizanao, ninona tsaranao, ninona eritreritro sy fikasanao, manana fo vato ianao. Raha mbola tsy nandray ny fanahy masina hanaisitra n'io fo vato io. Fo vato. Mety hoe manokana volanao ianao, fotoananao ianao, ny herinao anompona aty am-piangonana, fa raha tsy nandray ny fanahy masina ianao, fo vato. Zay nge mahatonga ny olona malaky miabandonne. Fo vato ka, fo vato. Satria le fo vato tsy toy le fonofo lazain'i Ezekiela hoe sensible amin'ny fananaran'ny fanahy masina. Solofa tsy mety zao taonao zao. Le fonofo vato tsy sensible amin'le hoe fitahiana retsaka ny tompo amin'ny fiainanao, dia malaky vizana ianao, satria tsy mifandraiky, tsy mifandray amin'le Andriamanitra sy le Jesosy velona ianao. Ary zany nanarahan'i Jesosy ny fanahy masina personne io e. Anao an'izany ao amin'ny fiainanao. Ny fanahinao no ovainy ho fanahy vaovao, manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Ary efa manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra ianao, ovainy iny fo voajanahary iny. Mba tena hoe fo mitepy fitiavana ho an'Andriamanitra ry havanao. Izay ny fahamarinana voalohany. Raiso io fanahy masina io, iraky ny tompo, personne iraky ny tompo.
Hanovany fanahinao ho fanahy vaovao. Anaisitra io fo vatonao io. Famarinana faharoa dia zao ry havanao. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9:20. Hoy ny 9:17. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana. Tanareo zany filazan'i Jesosy zany. Rehefa tonga izy, iraka izy, irahan'i Jesosy, dia rehefa tonga ao amin'ny fiainanao. 17. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Zany io iraky ny tompo io, zany io personne. Sarotra miteny olona irahan'ny tompo fa personne irahan'ny tompo. Hoe hitari-dalana sy ianao ho amin'ny marina rehetra. Inona ny dikan'izany hoe hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra? Manao sefaly ianao, manao setely ianao, manao EB sy ny tiarazana ianao. Fa raha tsy eo ny fanahy masina, tsy hatakatra ny marina rehetra ianao hoe, tsy hatakatra ny marina rehetra ianao. Marina sombitsombiny, marina ampahany ny fantatrao, satria ianao mandeha amin'ny heritsainao sy ny intelligencenao. Marina sombitsombiny fantatrao, satria hoe masonao, ny intelligencenao voajanahary. Masonao, masom-panahinao dia pahina, ka tsy mahatakatra ny marina rehetra. Fa zany no ny rahan'i Jesosy ny personne io, mba hitarika anao ho amin'ny marina rehetra. Tanao, irahana izy, fa azonao atao ny mandahy. Fa inoko raha ianao izay mihaino, tsy hainao akory le andahy. Fa ianao le tsy mahafantatra fotsiny, ianao le mignorer fotsiny hoe ve fanahy masina iraka Jesosy ny fampiresahany tamin'ny rainy dia niarana niraka izy. Zany le izy ry havana, zany le izy. Irahan'i Jesosy izy hoe hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra. 3 taona garangidina nanana formation avolenta reto mpianatra reto. Nanana formation avolenta izy ry havanao. Fa zao rehefa miteny Jesosy hoe za andao anareo ato amin'ny Jaona toko 9:20, mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Jaona 9:20. Tsy zakany raha tsy amin'ny andron'ny Pentekosta androany zany, tsy zakany raha tsy amin'ny andron'ny Pentekosta androany. Satria ao an-tsain'i Jesosy ry havanao, ao an-tsain'i Jesosy dia hoe hahazo hery reto mpianatra reto amin'ny elatsahan'ny fanahy masina aminy. Fa indrindra koa ahazo fahalalana izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminy. Ahazo fahalalana izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminy, ka hafantatra ny marina momban'i Jesosy, ahafantatra ny marina rehetra momban'i Jesosy. Tsy midika mihitsy zany hoe tsy ampy ny fampianaran'i Jesosy. Misy banka ny fampianaran'i Jesosy. Tsy ariavana, tsy ariavana. Fa ilaina ny fanahy masina
ampiariary amiko. Ilaina ny fanahy masina ampiarary amiko momba ny Jesosy. Ary rehefa ampiarary ny fanahy masina amiko momba ny Jesosy, dia miariary amiko fa mirapirata ny Jesosy. Mamirapiratra aminao ve Jesosy? Mamirapiratra aminao ve Jesosy? Mamirapiratra aminao ve Jesosy? Mamirapiratra aminao ve Jesosy? Ary io fanahy masina ry havana, zay hoe ny rahan'i Jesosy, personne ny rahan'i Jesosy hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Marina rehefa fantatra, ny tena marina rehefa fantatra, dia tsy maintsy tiana, tsy maintsy tiana rehefa fantatra ny marina ambaran'ny fanahy masina. Ary ny marina rehefa tena fantatra, iraiketan'ny fonao, satria na ny foko na ny fonao dia mangetaheta fahamarinana. Zany ny azan'ny fanahy masina, ny rahan'i Jesosy ry havanao, personne hitarika antsika ao amin'ny marina rehetra. Ary rehefa fantatsika tahaka izany marina, mamirapiratra ao amintsika ny marina momba ny Jesosy, iraketantsika zany, iraketan'ny fontsika zany fahamarinana zany, tsy problema amintsika intsony. Ary tsy hanafintonina antsika intsony zany hoe ankatoavy ary, ankatoavy ary, zany fahamarinana zany. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia zao. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 4, Korintianina voalohany toko 4, ny andininy 4 sy ny 4 ny anaran'i Jesosy. Fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo ao, afatsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Andininy 5, ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Teniko sy ny toriteniko dia hoe mifototra sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Io personne irahan'i Jesosy io ry havana. Io personne irahan'i Jesosy io. Dia ny irahan'i Jesosy ampifantoka antsika amin'ny personne Jesosy. Ny irahan'i Jesosy ny fanahy masina ampifantoka antsika amin'ny personne Jesosy ry havana. Ampifantoka antsika aminy, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe voaombo tamady, sambatrenao zay miambozona azy fijaliana. Tena ara-tsoratra masina. Fa tahin'ny fanahy masina ny iny lakroa iambozonanao iny, atserovanao ny Kristy mandrakariva. Sambatra ianao sy manana porte-clés na manana t-shirt, amakinany hoe mahery ny rahan'i Jesosy, mahery ny rahan'i Jesosy. Fa asan'ny fanahy masina ao aminao zany, asan'io persona ny rahan'i Jesosy io zany fanahy masina, ny fanahy masina zany. Ampatsiarinao araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy tahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Zany ny asan'ny fanahy masina, mampipanjina antsika any Kristy ry havanao. Ary mamy loatra
le fifampiarabantsika aty sotro fitiavana. Rehefa miraba ny anankiray dia manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny arabaina hoe eny nitsangana tokoa izy. Inona ndikan'izany? Voaisotra ny fahotanao ry havanao, voaisotra ny fahotanao, ary ny fanahy masina no mampiteny ianao an'izany. Fampiaraba tahaka izany tsika dia mifampatsiahy fa zao tontolo zao dia manana mpamonjy, manana mpanavotra. Fanahy masina le iraka Jesosy, le persona ny rany Jesosy mampiteny antsika an'izany ry havanao. Isaky miteny sika hoe tsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly hoe eny nitsangana tokoa izy. Dia mifampatsiahy antsika hoe ny voary manontolo ny univers dia manana mpanjaka, zany nanirana ny fanahy masina. Zay nanirany Jesosy ny fanahy masina, ampifokalize antsika ny amin'ny toetra sy ny asan'i Jesosy. Zaho ozy izy Paoly apôstôly eo amin'ny 9:1 eo, tsy tonga taminareo tamin'ny teny sy fahendrena marevaka. Zaho tsy nanao taminareo teny mampitolagaga, zay ny lazainy diema azy. Tsy nanao taminareo araka ny tenin'ny diema eo amin'ny 9:4 hoe tsy tamin'ny teny fahendrena mataona, tsy nanao lahateny mampiaiky volana. No. Tsy nanao fahagagana teo aminareo. Tsy ny teny mampiaiky volana, tsy ny fahagagana, no anorenana finoana tena mitombona ry havanao. Fa ny tenin'ny Kristy voaombo teo amin'ny azo fijalana, ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary efa nampiakarin'Andriamanitra tany an-danitra dia nitana ny teniny ka naniraka ny fanahy masina hoe ahasoa antsika. Faranana zao teny zao. Lohatenin'izao toriteny zao, votoatin'izao toriteny zao dia ny hoe Fantatrao ve Nahoana no tsy miasa ao amin'ny fiainanao, fanahy masina. Dia efa nazavaina teo hoe tsy miasa amin'ny fiainanao ny fanahy masina, tsy miasa amin'ny fiainanao ny fanahy masina, satria tsy fantatrao hoe personne ny rany Jesosy ny fanahy masina. Zay no famarinana voalohany. Ok, toy izay no ok, dia ahoana ary zany? Ok. Faharoa, zavatra hoe andrasan'ny tompo aminao dia ny hoe anokana fotoana isizoliavanao, anokanana fotoana hitokanana amin'Andriamanitra rainao. Zay le izy. Zay ny faharoa. Anokana fotoana ianao hianarana ny tenin'Andriamanitra. Anokana fotoana hianarana ny tenin'Andriamanitra. Anokana fotoana andiniana fiainan'ireo olona maro izay nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Zay havanao.
zay ny andrasany amintsika amin'izao andron'ny pentekosta zao. Mba azaon'ny tompo, mba azaon'i Jesosy mampiasa anao koa amin'ny fomba mahagaga. Fantaro fa persona ny fanahy masina, ny rahan'i Jesosy manokana, manokana fotoana antinihana tenin'Andriamanitra, manokana fotoana antinihana zavatra nataon'ireo olona nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Aza isaina ny ora laninao amin'izany. Za ry havana rehefa mahita an'ireny, satria lamaody moa amin'izao fotoana zao, reny olona bokina reny, bokina ara-batana zany. Tsy mila manontany amin'ny akora hoe fadiny firy isan-kerinandro ianao manao exercice. Fantatra fa tsy manisa ora izy anaovana exercice, mampiasana ny vatany, ikotranana, dia hitanao le vokany. Hitanao le vokany. Ohatran'izany tsisy hafa ny amin'ny fiainana ara-panahy. Aza manisa ora. Tiako ho azonareo le resaka. Dia rehefa miteny aza manisa ora, dia teny aminareo tany ora hoe manokana ora bobaka be antinihana tenin'Andriamanitra, hitokanana amin'Andriamanitra. Zay le havatra androany. Ary ny fahatelo farany dia zao, fahatelo farany dia zao, mandinika tenin'Andriamanitra, mitokana miaraka amin'Andriamanitra, ary menara, mitaraina, mitalao, mikikika amin'Andriamanitra hoe atobay amiko ny herin'ny fanahy masina. Mandray anao amin'ny fanahy masina eraky Jesosy, ny herinao atobay, atobay, atobay ato amiko, atobay eo amin'ny fanahiko, atobay eo amin'ny foko. Zay zavatra telo. Atobay ny herinao fanahy masina. Aza manisa ora. Arak'izay lazaina teo. Ary tsy vitan'izany, atobay eo amin'ny fanahiko sy eo amin'ny foko ny herinao fanahy masina. Ary dia ho hita amin'ny fiainako, hita amin'ny fiainako zany herinao zany. Zany herinao manova, hampitombo amin'ny fanahafana an'i Kristy. Ahitako ny hatsarany Kristy, ary tena mba hoe ho modely mpiainako ianao Jesosy aho, ho modely mpiainako ianao amin'ny lafiny rehetra. Ary zany ny tena fifaliako. Ninina mba faniriako amin'ny maha-olombelona tsy tanteraka. Zany ny tena fifaliako. Zany ny tena fahasambarako. Aroka ny fanahinao masina tanteraka ny asa izay nanirana ho azy, dia ny ampibanjina anao Jesosy 24 7 ary fantatro fa mbola hiveriny ianao. Ary hiandrandrahako feon'ny arkanjely, ny trompetran'Andriamanitra manambara fa miseho eny amin'ny rahony lanitra ianao. Fa dia n'izao dia fa matim-paniriana ny foko eo aminao. Ary tsy androko zany andro izay ahitako ny hatsaranao zany, ny hatsaran'ny tarehinao zany. Mbola miarabanareo ry havana malalo amin'ny tompo amin'izao Pentekosta 2021 zao. Ary ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen.